Manolotra ny arahaba ho anao ny mpianoavana tafaraka izay isika amin'izao fotoana foy izao afahantsika miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra. Efa hitantsika ny amin'ny drafitr'Andriamanitra izay fandraisantsika tany am-piandohana ho amin'ny fiainanao sy ny anarana tian'Andriamanitra omenanao ny mahazanaka anao ary ny tanjon'Andriamanitra dia ny hanananao fiainana mandrakizay. Fa androany isika dia hijery kosa indray hoe inona ny andraikitra akin'Andriamanitra aminao. Satria izay rehetra miaraka amin'Andriamanitra dia misy andraikitra mba iriny kosa ho raisiny. Mialohan'ny arahantsika mianatra izany dia andeha hiara hivavaka isika. Misaotra Tompo satria afaka miaona indray izay ankehitriny. Ny fanirianay dia ny tantananao no momba anay manontolo ka izao fotoana raha mianatra izao dia ahatonga anay Tompo mpiara-miasa aminao. Meteza ary ho namanay sokafo ny sainay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andraikitra akin'Andriamanitra aminao. Izay teny izay no afakafakaitsika ao anatin'ny fotoana foy. Ao amin'ny soratra masina dia misy mpanompon'Andriamanitra malaza. Ao amin'ny Genesis 12 misy ny tantarany dia i Abrahama izany. Mety hisy teny hoe Ibrahima tsy maninona zany fa anarana ray ihany zany azonao atao tsara ny manonona izany araky ny maizy azy. Fa andeha ovakitsika ny fanambaran'Andriamanitra momba azy io ary mba tiako ho saintsaininao sy fakafakainao amin'ny androm-piainana manontolo izany. Izao no voasoratra ao amin'ny Genesis 12 andininy 1 ka hatramin'ny 7. Ary hoy Jehovah tamin'ny Abrahama, mandehana miala amin'ny tranonao, taninao sy ny havanao ary ny tranon'ny rainao akany amin'ny tany izay asehoko aminao. Dia ahatonga anao firenena lehibe aho sady hitay anao aho sy halehibe anao, sy halehibe ny anaranao ary fitahiana tokoa ianao ary faly hita izay manisy soa anao aho fa hanozona izay manozona anao ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Lay teny farany teo no tiako avohitra aminao hoe ny olona izay natsoan'Andriamanitra izany, ny olona izay nanaiky an'Andriamanitra izany dia misy adidy akin'Andriamanitra aminy. Dia io adidy fiteny farany io manao hoe aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Rehefa malala andraikitra lehibe zany atolotr'Andriamanitra izany ianao. Tsy hoe ianao zany lay zanany dia ianao lay olona izay ataon'ny olona teny satria mety olona sahirana, ataon'ny olona teny satria mety olona manana fiainana izay tsy mahatonga anao anana ny ianao anao. Andriamanitra dia miteny mazava eto manao hoe aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Hoy ny mpanoratra anankiray, izay rehetra manaraka an'Andriamanitra dia handalony amin'ny fitsapana sy ny toetra ananan'i Abrahama. Sarobidy zany fanambarana izany. Ianao zany izay rehetra nanaiky an'i Jesosy toko sy mpamonjy azy, izay nino an'i Jesosy eo amin'ny fiainanao ka manapa-kevitra hitandrina sitrapon'Andriamanitra dia tsarovy fa tahaka an'i Abrahama ianao. Handalo ny fanandraman'i Abrahama ianao. Dia ity nataon'Andriamanitra ho fitahiana ny olona rehetra. Izao no tsy tokony hampatahotra anao. Andriamanitra rehefa miantso dia manome teny fampanantenana ho an'izay rehetra antsoiny. Ary ao amin'ny tenin'io ihany no entin'Andriamanitra manambara aminao ny zavatra hataony amin'ny fiainanao. Izao no fanambarana rehefa vakitsika ilay antson'Andriamanitra. Ao amin'ny 2 dia izao no fanambarana ataon'Andriamanitra amin'ny Abrahama. Ahatonga anao firenena lehibe aho. Ry havana, izany zany tanjon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama ho firenena lehibe. Ny zavatra nisy anefa ny tamin'ny taona 570 taona ny ainany, i Abrahama no natsoan'Andriamanitra. Ary ny vadiny dia efa 590 taona. Kanefa hoy Andriamanitra ahatonga anao firenena lehibe aho. Fantatsika tsara araky ny lalàn'ny siansa sy toe-patan'olombelona fa amin'izany taona 590 taona zany dia efa tsy misy intsony ny fombam-behivavy ahafahana miteraka. Kanefa dia miteny Andriamanitra fa aminao ny hitahiana firenena rehetra. Ahatonga anao firenena lehibe aho. Ary raha resahana moa izany, ny soratra masina sy ny boky maro samihafa rehefa jerena ny taranak'i Abrahama amin'izao androntsika izao
dia mahafeno ny 100 poniny eto ambonin'ny tany. Satria ny taranak'i Abrahama voalohany dia ireo izay nino an Jesosy Kristy sy mpamonjy azy, kristianina izany, dia misy eo amin'ny 30 ny olona. Ary zareo silamo dia misy any amin'ny 30 ny olona eto ambonin'ny tany. Ry havana, betsaka izany satria taranaky Ismaely. Mazava ny tenin'Andriamanitra aminao. Mazava izany fa ianao io zany ninonina toerana misy ianao dia azon'Andriamanitra atao tonga lehibe ianao. Faharoa dia hoy Andriamanitra, hita ianao aho. Andriamanitra mampanantena anao fa hanampy anao izy, hanohana anao izy, hamatsy anao izy. Ary ny farany ao anatin'ilay fampananten'Andriamanitra dia ity: lehibe ny anaranao aho. Zany hoe ho tsara laza ianao, ho fantatra amin'ny tsara ianao. I Abrahama dia rain'ny mino, rain'ny maro. Ary ny jiosy tamin'ny andron'i Jesosy dia niteny mihitsy manao, ianao va lehibe noho ny Abrahama rainay. Ry hava-malala, izany no andraikitra omen'Andriamanitra anao, ho fitahiana ho an'ny olombelona rehetra. Ary tamin'ny alalan'i Abrahama no nivoahan'ilay anankiray, dia Jesosy Kristy, na Jesosy Kristy, ilay taranaka hamonjy ny olombelona. Izy no fitahiana ho an'ny olombelona rehetra. Ianao koa dia omen'Andriamanitra izara izany andraikitra izany. Izao no fanambaran'ny apôstôly Paoly rehefa miresaka ny amin'ny filazantsara izy. Romanina 8:2-10. Romanina 8:2-10. Fa tsy menatra ny filazantsara aho, fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Amin'ny jiosy aloha dia vao amin'ny jetilisa koa. Ry havana, ny filazantsara dia herin'Andriamanitra ho famonjena. Adidinao no mizara izany. Jesosy mialohan'ny hiakarany tany an-danja dia niteny tamin'ny mpianatra manao hoe, mandehanany amin'izao tontolo izao, mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Torio ny herin'Andriamanitra. Ianao no antson'Andriamanitra anatanteraka izany, ho fitahiana ho an'ny olombelona rehetra ny ianao. Andeha hivavaka isika mba hatanteraka izany eo amin'ny fiainanao. Hivavaka isika. Misaotra Tompo fa nisokafanao sy sainay alala ny andraikitra apetraka ao aminay. Aoka izahay tsy salasala satria ianao no miantso, ary ianao miantso anay io dia vonina ny mbombanay mandrakariva. Koa tehirizo ao am-ponay izany teny izany. Ity mpanomponao izay miara-mianatra teto androany ity dia aoko tonga mpitondra ny hafatrao izy, ary ho tonga lehibe ny anarany noho ianao miahy azy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.